Raha ny zavatra misy aloha amin'izao fotoana izao raha ny antotan'isa izay nisy tamin'ny 2021 nananantsika moa izany izao dia vehivavy iray amin'ny telo no tratran'ny herisetra ara-batana, misy koa ny herisetra ara-tsaina sy ara-moraly, ary vehivavy iray amin'ny fito no tratran'ny herisetra ara-nofo. Izany hoe raha fitinana izany dia ny vehivavy ny tena betsaka tratran'ny ireo karazana trangana herisetra. Raha ho antsika eto Madagasikara dia efa mipetraka tanteraka tsara mihitsy ny paikady rehetra hiadivana amin'izay herisetra mifototra amin'ny amin'ny maha-lehilahy na amin'ny maha-vehivavy izay ao ny lalàna, ao koa ny didy tsy volana izay fampiarana izay lalàna izay ary ao ihany koa ny antsoina hoe manuel de procédure opérationnelle standard, izany hoe boky izay mandrafitra ny anjara andraikitra ny mpiatsehatra rehetra amin'ny ady atao amin'ny herisetra mifototra amin'ny mahalana amin'ny mahavavy. Ny dingana manaraka izay ho ataontsika izany izao dia fampahafantarana andreo lalàna rehetrarehetra ireo sy ny fampiarana anazy manomboka amin'ny fampifofanana, ary izay ny antony mampisy an'ilay fampifofanana eto Antsirabe. Ny hetsika izay atao amin'ny hôtel de terme dia hiarahana amin'ny staff-ny Ministeran'ny Mponina sy ny Fiahiana ara-tsosialy ary ny Fampivoarana vehivavy ao anatin'ny fankalazana ny 40 andro entina anentanana amin'ny herisetra mifototra amin'ny malahy na ny mahavavy. Dia ny zavatra horesahana ato dia resaka fiofanana, fa entina ihany koa ampieritrretana ny rehetra ao anatin'izay ady atao anatin'ny herisetra izay tafiditra ao anatin'izay ny antsoina hoe abus sy exploitation sexuelle, izany hoe fanararaotana ara-nofo izay mety ataon'ireo mpiatsehatra ara-tsosialy any amin'ireo olona izay tokony hisitraka fanampiana. Ny zavatra resahana ato izany dia fanentanana an'ireo mpiasan'ny Ministeran'ny Mponina, indrindra izany ireo staff mba tsy hisian'izay endrika fanararaotana ara-nofo izay rehefa midina izahay mandeha miatsehatra, mandeha manao an'ireny fanampiana olona ireny. Aorianan'izao dia tokony mandrafitra fomba fiasa izany ny ao amin'ny Ministeran'ny Mponina mba tsy hisian'izay fanararaotana ara-nofo izay tokony handray koa ny fandrafetana ny paikady nasionaly hiadivana amin'ny herisetra mifototra amin'ny mahalana amin'ny mahavavy ary anampidirana izay ady atao amin'izay fanararaotana ara-nofo izay.